Rany fiterana reto ny asan'ny tananao zay mivolavolainao ka mitsofo ny fofinainao manolonanao na dia tsotsotra tsy sala amin'ny fomba ny any an-danitra aza raiso avokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen. Dia tonga amin'ny fotoantsika izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Tadidio tsara fa ny tenin'Andriamanitra Jesosy no niteny hoe nandefa ny teniko asitrana azy. Ary zay le teneniko mandrakariva aloha tsy fantako hoe raha mararitsika eto tsisy pilina zaraina eto, tsisy an'le hodina corona eto le hoe inona moa le any amin'ny hôpitaly, tsisy zaraina eto. Fa Jesosy no niteny hoe nandefa ny teniko aninona asitrana azy. Ary voalaza ny amin'ny Jeremiana hoe ny tenin'Andriamanitra dia sabatra. Zany hoe iny mihitsy manao opération ny tenantsika ray manontolo ao. Ary any mason'i Jesosy dia tahaka ny scanner, manoatra ny scanner ny hôpitaly, mahita ny anatin'ny tenantsika tsirairay avy any ninona zavatra rava any ain'Andriamanitra mamerina azy. Io tenin'Andriamanitra io no mamerina ny piècetsika d'origine ao anatin'ny tenantsika ao rehefa misy zavatra rava ao. Ary iny ny sabatra manao opération atsika dia ny tenin'Andriamanitra. Ndehantsika hanao hira anankiray alohan'ny andrenesantsika ny feon'Andriamanitra. Ny teninao Andriamanitra zay ny fahavalo ny fahafatesana, zay andininy ray izay ihany dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy io ny teninao ny fahavalo ny fahafatesana, satria ny teninao ane Jesosy netsonao an'i Lazarosy tao am-pasany. Rehefa nanireny feonao Lazarosy dia nitsangana Jesosy. Matoa ane maty Lazarosy Jesosy, nisy zavatra rava tao anatin'ny Lazarosy tao. Fa rehefa nanireny feonao Lazarosy Jesosy dia zao avela daholy zay rehetra maty tao anatin'ny tenany tao. Ary zany feonao zany Jesosy namerina azy ka nampitsangana azy ndray ka dia misaotra betsaka Jesosy. Ny angatahako aminao ary mijoro eto anatrehanao ty mpanomponao, fantatrao dia fantatrao loatra ary dia tsy misy miafina aminao na ny fitsangako na ny fisainako na ny foko, ka masino a Jesosy ary alarao tambavako ny teninao Jesosy. Ary reto vahoakanao zay iain'ny feonao dia sokafo ny sainy halalany ny soratra masina, dia mitenena Jesosy fa vonina iainao anao zahay. Fa ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina zay mampisalobolombona rehetra Jesosy ianao no niteny hoe fananomeanareo fahefana hanitsaka mianarana sy maindroka ary andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy mahery avy any Nazareta no andidina sy androdanana ny asan'ny devoly ny asan'ny maizina. Devoly mitondra fisalobonana, devoly mamparendremana ny asa maty ny corona, dragona amin'ny mena rano sy ny cobra, dorana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alefa ny afomasin'i Jehova, andorisian'ny devona ny asan'ny devoly ny asan'ny maizina. May do levona amin'ny rasin'ny afon'i Jesosy Kristy an Jesosy zay ary an Jesosy mandrakizay. Misaotra Jesosy zay nididina sy noroana
atsipazany andavaky ny elo sy ny farimindrehetra afoany any sahazazy Jesosy. Fa le ranao teo amin'ny azo fijaliana kosa andrakotra anay, ary de ny fanahinao Jesosy zany no ampahiratra ny sainay araky ny teny hoe fanifanahy zany no mitaridalana anareo zany manolo-tsaina anareo. De mitenena Jesosy eo fa vonina iainao nao mpanomponao amen. Tenin'Andriamanitra zay ampahirezana antsika de ho hitantsika ao amin'ny Ezekiel toko 9:70. Ny Ezekiel toko 9:70 mitomboka amin'ny andininy 520 de mijanona amin'ny andininy 70. Ezekiel toko 9:70 manomboka amin'ny andininy 520 any amin'ny page 803 na 3,700 any amin'ny testamenta taloha misy an'izay tenin'Andriamanitra zay. Ny Ezekiel toko 9:70 miatomboka amin'ny andininy 520 mijanona amin'ny 70 amin'ny anaran'i Jesosy. De ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofy ianareo, ary mifanahiko no ataoko ao anatinareo ka atonga anareo andeha araky ny lalako sy tandrina ny fitsipika anaraka azy, ary onona any amin'ny tany zay omeko ny razanareo ianareo, ka oloko ianareo, ary izao Andriamanitrinareo, ary hovonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary atsoiko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy anaterako misary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatra ny sa, mba tsy ho latsainy jentilisa amin'ny sary intsony ianareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zay ny tenin'Andriamanitra zay mivelatra eto amin'lotsika. De manino ho fafazako rano. Io rano io ry havana dia matsiaro an' Jesosy tao aninona tao akana. Rano no tovosina de maninona mivadika divay. Io kosa io rano tovosina io de ivadika inona? Io vadika ho rano Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Io no anadiovany atsika. De ho fafazako rano madio nareo de madio. Tadidio tsara fa ohatran'ny fanasany tompo io. Io le fanekena vaovao zay nitenen'i Jesosy hoe fanekena vaovao zay alatsaka ao amin'ny maro ho famelan-keloka. Zany hoe natsiaro an' Jesosy fony niala tety amin'izao tontolo zao tsika. Rehefa niala tety Jesosy de nanao inona? Nanome divay izy. Tsy divay le voky maninona, tsy le divay be le mihinana voky de nanome mofo ny mpianatra koa izy. Tsy le mofo ny kika tany anefitra takany hoan'ny zanak'Israely, ary nitenen'i Jesosy ao amin'ny filazantsara ny jaona toko 9 hoe ny razanareo nihinana an'le mana tany anefitra de naninona? Maty. Satria sakafo ny vatana no nomen'Andriamanitra azy, satria ny monimonina izy. Meo hanina zay, meo mofo zay, ary voalaza ao anatin'ny baiboly ao, tsy fatako loha raha baiboly ty misy azy fa misy baiboly fampianarana feno, de hoe le mofo io de matsiro taka ny tsirona tantely. Nefa na de n'zany aza nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely de ny monimonina izy, nanota tamin'Andriamanitra izy. Fa rehefa lany mofo de hoe mofomofo fontony, aizany ray nkena hena, tady hena ny ray izy, ary de manimanina koa izy any tongolo tany Egypta, zay ray ane zay tany Egypta ihany. Ohatra zao zay rehefa rivariva manatsatsika hena, mihinana voky mikika, zao zay tiako mofomofo lava mahamona aminay. Monimonina, ary zany tena tsy zakan'Andriamanitra. Tsy zakan'Andriamanitra zany. Ary Andriamanitra de nandefitra Andriamanitra, ary zay no nahatonga azy talo Mosesy hoe mandra-pahoviana ihany ny monomonona ny reto amiko e. De zao no nitenen'Andriamanitra
Ozy izy misesy any aminao meritoko faha-efatra-ambin'ny-folo any. Amasino ara ny tenanareo dia aninonareo inakeninareo raha pitsy zany hoe manamaso teny zany any mibebaka ny dikany mibebay anareo tamin'ilay fimonomononana fa tezitra aminareo Andriamanitra. Fa rehefa mibebaka ny olona ka afaka ny fahotana, zay ny tiany miseso ambara, rehefa afaka ny fahotanareo dia inakeninareo raha pitsy maraina. Fa raha mbola tsy mibebaka anareo dia za manantena hita ena dia may moa te inakena dia naninona na masin'ny zanak'Israely ny tenany dia mibebaka izy ka ty Andriamanitra ty dia maharo-po sady be famindrapo dia aveo nameny ny hena voky hena ny ray izy dia zay kenakeny tony ray aizany ray ty rano. Zany hoe le Andriamanitra zany dia zao jerevany tsapainy tsara ny toetra ny reto olona mpanaradia azy hoe manahoana moa reto mba hakasitraka ve reto ve mba manana finoana mandra-pahoviana ny monomononareo amiko. Fa ny an'Andriamanitra dia zao ihany, afa le hoe mitaraina, afa le monomonina. Ny zanak'Israely ane vao nitaraina tany amin'ny fanadevozana tany amin'ny tany Egypte, vao nitaraina izy dia naninona tonga dia niaino Andriamanitra nanonginana ny sofiny dia hoy izy hoe reko ny fitarainan'ny oloko ho avy azao hamonjy azy. Tsy nitaraina izy fa naninona monomonina ary natsiaro n'le zavatra zay niverenany tany amin'le nanandevozana azy tany amin'le nampijaly azy tany. Zany ray mbola nampimenimena azy dia ohatra ny tehiteny Andriamanitra hoe tsy efa tany ve nareo no nitarena vonjeko ka inona ny ray ty e. Zany hoe le mitaraina zany hafa. Io le teny Jesosy hoe mangata dia omena, dondony dia ho voana zay mangataka maso. Jesosy mba mangataka rano zay fa mangetaheta. Tarainy zay Jesosy fa mahay zavatra rehetra. Fa tsy hoe ahoana ndray tony komofomofo, ahoana ndray tony kenakeny tony mahina ny tendanay tamin'izay. Zany hoe mandatsa n'Andriamanitra, tsy tian'Andriamanitra zany. Zay zavatra zay, zay le nahatonga amin'le hoe mifibebahana, zany hoe le fanekena vaovao. Ary zay nahatonga Jesosy ny teny tsy io mivelatra io Jesosy. Ary zay namperikerika amin'ny mpianatra fa nivatsiny sakafo ny fanahy ny mpianatra e. Le mofo dia sakafo ny fanahy ozy Jesosy hoe ty ny tenako zay omena anareo. Zany mofinaina ny latsaka avy any an-danitra zao, fa le tany anefitra ane maty zay nihinana an'iny e. Fa za zao mofinaina zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay, zay misotro an'io tsy mangetaheta intsony fa misy ono miboiboika avy ao anatiny ao. Sakafo ny fanahy io, ny vatsiana ara-panahy ny mpianatra mba hanana fanahy. Io sakafo ny fanahy io olona vita fibebahana. Ary zay nge nahatonga an Jesosy nialanenina tamin'ny Jodasy sitrany ahy mba mihiratra ninona no masom-panahy tsy hibebaka izy. Ory ane Jesosy nasainy teo Jodasy nomeny an'le sakafo ny fanahy mba hihiratra fa tsy nety nihiratra ny masony. Ary zay ny mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny, satria Jodasy vao nihinana an'le izy na nihiratra nakany amin'ny ratsy. Ary zay ny nahatonga ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe zay mihinana ny nofoko any amin'ny Korintianina 2:1, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako amin'ny fanahy tsy mendrika dia mihinana fanameloana ho an'ny tenany. Maro aminareo ny marofy, ny sasany azy efa lasa nodimandry. Zany hoe mila fibebahana zany le sakafo ny fanahy, tsy azo hohanina amin'ny fanahy tsy mendrika fa mila fibebahana. Zay le izy ohatra ny natsiaro ary havana na rary ateo tena faran'izay na rary tsy neritreritra n'izay ho faty ho velona intsony. Fa dia zao lasa nandenanao analizy dia ozy izy le dokotera misy corona ianao fa corona reraka be ny ao anatinao ao. Corona reraka nefa zany tena efa tena kao. Ary ny zavatra nahagaga dia zao mbola tsy natsiary fifaliana ohatran'izany ary nisaotra n'Andriamanitra tamin'ny foko rehetrarehetra. Ny antony dia zao nibebaka, tena nibebaka. Ary za mangozozo miala avy eo am-pandriana iny mahavita intelo isan'andro no mibebaka sy mandroaka devoly manao à distance. Jerena daholo mararainy amba Jesosy tena hiasa ho anao a Jesosy fa manangatana ny eto anatrenao. Tsy ny tenako tsony netiko marary rehetrarehetra tany ambanivohitra tany amin'ny asako tany.
reo ny mazinako dia itsanganako anaovako a distance ataoko ny asan'i Jesosy farany indrindra dia roako ny devoly amin'ny tenako dia mahavita mametra tanana intelo isan'andro mangozozo miala avy eo am-pandriana fa noho natanjaka be tao any ray mandeha isan'andro reo olona sisa ka izay indrindra ny tena Jesosy soa anam-pahoriana Jesosy tena soa anam-pahoriana Jesosy ary tena miteny aminao ary havana fa nahavita amin'ny fonana dia tamin'le vadiko ary fona farlahy fa za ve fonena misy maty sy velona reo fa rehefa mafy ny ataky tena nahavita nitsangana tena amin'ny fona dia nahavita fitaombavaka avy daholo ivavaka mandroaka devoly lasako makany amin'le zay hory reto amin'ny fona ary reto tamin'le fitenitenenam-pona reto dia ifona koa dia fa za ve ifona eo za rehefa sivana mandany ianao mako si za ve ifona amin'ireo satria maninona satria matanjaka tsy isy fahoriana dia manamafy ny fo fa rehefa tena mafy ny ataky dia ose naninona ainy ty ho ray manonjako lasa ianao mandeha mibebaka ary ny tena zao tena zavatra hitako ry havana dia ity rehefa voavela eloka kainy olona dia tanteraky ty tenin'Andriamanitra ty tsy narary mo volany eny lany so ihany ianao zay le tenin'Andriamanitra hoe ny zanaka harena tonga daholo ny ankizy rehetrarehetra ohatran'ireny tsy natahotra corona tsony fa tonga dolidolidolidolidolo daholo ny zanaka ao nateraka ao fa ny vinato rehetrarehetra le anaty tomobila daholo mihery za aloha dia ifonako izay mihitsy ny marina reto nalana vavy tonga dia ohatry ny hoe sambatra ianao tonga dia la inona daholo ny popopopo ohatran'ireny inireny ny ankizy lasa tena hitanao hoe ndriza ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'izay fona arak'izy fona arak'izy tamin'le fitenitenenam-pona rehetrarehetra reny izay nataoko taminareo fa rehefa voavela eloka ianao lano ngamba lano teo amin'ny 15 millions teo tena miteny aminao vitamine fotsiny rehefa vidina za tsy mila générique arak'izy fa d'origine daholo zao ny ilaiko vidina le zavatra lafo be fa any amin'ny 200 000 ny anankiray lasa makary eto daholo zay sakafo rehetrarehetra hoentina ary zavatra mahagaga za la marary tatazambava aza ny hanina tsy latsaka mihitsy mihinana voko mihitsy tena marina ge zany dia ohatra ny gaga ny ankizy andray ormamanareo ve marary sa tsy marary tohatra tonga eo laninareo daholo le vitamine raha tsy hohanina rehefa ny hanina no hohaninareo dia isorako an'Andriamanitra aloha zany rehetrarehetra zany dia ozy izy ny olona reraka reo olona tena tsy dia ozy izy ray volana ianao no eo raha ohatra ianao ka anana inona ny ray volana teo tapabolana dia efa tonga tany tsy nanana tsy efatany any nanao asan'Andriamanitra tena tonga tany nanao asan'Andriamanitra ary tena miteny anareo fa asa zany zay Jesosy ny nananganako tanana teto anatrehanao iasa ary tena miteny amintsika ary havana fa zao ihany tsika rehetrarehetrarehetra zao zay mbola manana fanafodina laina tany amin'ny mpanandro ny mpisikity dia zao ario daholo alaivo daholo any rehetrarehetrarehetrarehetrany doroy ireny trano ane zany dioviny zany tsy hanala baraka olontsika fa zao ny devoly no alaina baraka eritrereto fa tapabolana amin'ny mpanompon'Andriamanitra na tsy atao amason'ny fanjakana fa izao efa tapabolana ny tany trano le mpanompon'Andriamanitra anankiray ny fenona olona teo amin'ny 20 teo ny herin'ny andron'iny dia 500 tena miteny ianao tao anatin'ny tapabolana rehefa nadio ny trano rehefa niala daholo ny odin'le olona tena miteny aminao fa sitrana daholo ny marary rehetrarehetra tonga dia sitrana teo ny eo ihany tonga dia sitrana fa zany no ataoko atsika izay zay le tenin'Andriamanitra olona inona mo reo olona ny diovina tanan'ireo olona lohandohana ohatra atsika izao daholo ane ary zay le tenin'Andriamanitra any amin'ny tantara voalohany toko 7 dia ny 9 faha-7 hoe raha ny oloko zay natsiko tamin'ny anarako ho avy any etri-tena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony zao dia hiratra ny masoko tsy misy mampihiratra ny mason'Andriamanitra afa-tsy ny felantsika amin'ny ratsy fataontsika zay ihany mampihiratra ny mason'Andriamanitra
Ary mahatonga Solomona ny teny tamin'ny Solomona Andriamanitra raha le olona natsony tamin'ny anarany azakay mbola tsy niala tamin'ny ratsy fanaony dia mbola mitsipo ny mason'Andriamanitra fa vao niala tamin'ny ratsy fanaony ka mibebaka reto olona rehetrarehetra reto afaka niodiny ary misy mpanompon'Andriamanitra tena miteny anareo fa zarazaraina fanomezam-pahasoavana zay tsy maintsy bika maninona mahay fatambara tonga le olona mitaraina malemy ao am-pandrianao ny vadiko zao mitsipo fotsiny le mpanompon'Andriamanitra misy mpanjaka be ny tany mijoro eo anjoro-trano io ao le izy ka io mihitsy ny tena tsy avelany ho alaina dia ozy le mpanompon'Andriamanitra rehefa maio amin'ny izy fa mandany ianao teneny izy fa rehefa tapa-kevitra izy diovina ny tranonareo dia dorana io dia tamin'izay fa rehefa tsy tapa-kevitra aloha dia ao ihany ka mainty eo velona tonga am'le ainty io ray manonja aingakangana avidy roy vao mainy io dia eo eo ihany ny olona konge reto tsy paiso gasika hoe deboaty lohalika eo raha tsy mahita zava-mahagaga izy fa rehefa nahita zava-mahagaga izy olona anankiray mitaona olona folo zay natonga asany zany re olona ka asy tsisy iainana dozy amatsan'le mpianatra tsika zany zao natao hoe service voirie ka ohatran'ny service voirieko lasa mandeha manadio ary hatraminay ninona tsy hitako tsony loto ane zany zay ange mahatonga tadidio tsara fa rehefa manofo zay tsika manofo manitsaka maloto amin'ny gabone dia tazodio zay fa reny ny dikany ody gasy ny dikany rehefa manofo tsika dia tadidioko zany kita fa service voirieko tovy amin'le mandroaka maloto reny satria zay mihitsy ao anatin'ny fanan'Andriamanitra rehefa manofy an'izay tsika dia zay le maloto zay fa rehefa vao mitaraina amin'Andriamanitra ary io ny tena alan'Andriamanitra ozy izy hoe ny lanitra ny seza fendrianako ny tany ny fitoeran'ny tongotra tapakazo fe no ampitovitsika aminy ozy hoe ny sasan'ozy nandrahoan'ny sakafo ny endasiny mofo dia mendimendy dia ny sasan'ozy napetrany natao inona nataony Andriamanitra nataony Andriamanitra atao inona ho ampitoviny amin'Andriamanitra ary zay mahatezitra an'Andriamanitra ary dia tonga antsika io rano io dia manadio antsika io fanekena vaovao io sakafo ny fanahy io le nitenen'i Jesosy ka zay mihinana an'io amin'ny fanahy tsy mendrika dia mihinana fanamelohana ho an'ny tenany fa rehefa mibebaka tsika rehefa mibebaka ane dia tonga daholo ary zay ny tenin'Andriamanitra eto hoe rehefa madio ianareo hatramin'izay rehetra ataonareo dia ataon'Andriamanitra mamokatra teneniko izy na dia ny saza hamokatra satria ny zanak'Israely tamin'izany andro zany ane ka mpamboly dia mpiompy dia ozy Andriamanitra na io sahanao tsy mahavokatra io ara dia ho teneniko hoe atao vokatra io vokatra be io tsy ho latsainy jentilisa amin'ny sary intsononareo amin'ny tsy fisida tadidio fa ny fibebahana ary tsy voely tsika izay no nakalaza ninona nakalaza ny latsahan'ny fanahy masina io fanahan'Andriamanitra io dia zao tadidio tsara fa Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko faharoa dia ny andinin'ny fahafito fofonain'Andriamanitra ny nitsofony tamin'ny Adama nitsofony tamin'ny fofonainy fa rehefa nanoty Adama dia anao ny nananao satria nanota dia niala le inona le fanahan'Andriamanitra dia olombelona sisaka mijoro zay rehefa maditra ny zanakitsika na maditra ny vaditsika manao any tsy hitatsonitry re olona fa olombelona sisaka mijoro zany hoe afa baraka satria niala le inona le fanahan'Andriamanitra rehefa manota ny olona dia miala amin'ny fanahan'Andriamanitra ary rehefa miala amin'ny fanahan'Andriamanitra dia olombelona sisaka mijoro tsy misy ninninina ao ary zay le teny rehefa mitenitsika any le hoe any amin'ny Salamy 2:30 any sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona rehefa tsy isainy Jehovah eloka fa tsy misy fitaka ny fanahany zany hoe ny olona voavela eloka ny sambatra noho izany ny lakile amin'ny fanasitranana ny lakile amin'ny fanambinana tsisy afa-tsy ninona ny fialana amin'ny ratsy fatao ny fibebahana fa rehefa mibebaka tsika dia maninona tonga ny fanahan'Andriamanitra manolo-tsaina ary zay le tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana 2:2 izay
toko fahatelo dia ao ambadika eo dia misy hoe zay toeran'ny fanan'Andriamanitra dia maninona hitoeran'ny fahafahana fa rehefa manototsika tsisy fanan'Andriamanitra mitoetra zany eo dia lasa dondrodondrona zay mahatonga ny olona ho dondrona hoe tonika hoe efa dondrom-belona satria maninona misy fanahy fisalobonana misalobo ary zay mahatonga mimpanompo sampy reny mimpanompo sampy reny ka misalobony eo izy tsy mahalala an'le mazava izy dia mbola mitoetra amin'ny fahotana eo ihany dia misalobona koa satria tsisy inona ao anatiny tsisy fanan'Andriamanitra fa rehefa mibebaka ny olona ka voavela eloka dia zay ery amin'ny Salamo 2:30 vao misy hoe famesainanao ampianatra anao zay lalana tokony ho alehanao hitari-dalana anao ahitanao soa zany hoe Andriamanitra mihitsy ny manolotsaina anao ariana eny misy ahitanao vola ariana eny misy fivelomanao anao fa rehefa tsisy ny fanan'Andriamanitra dia dia misalobona eo reraka foana eo dia monomonina taka ny zanak'Israely anka tonga ny fandrinjanan'Andriamanitra tonga etontsika tsirairay avy zao io mivelatra io ny sakafo ny fanahintsika io dia ho fafazako rano madio ianareo dia adio rehefa mibebaka tsika dia madio na ho topazana rano firibarika eo ary rehefa tsy hibebaka dia aza manantena na ho avy daholo koa aza ny tokom-ponoana rehetrarehetra anevaeva ny tanany eo ambony lohanao ka tsy hibebaka ianao dia aza manantena fa zao na tsy petra-tanana na inona rehefa mibebaka ianao tolo-botsitra ny fanasitranana riavana ary tsy misy mihitsiny fanasitranana meloha amin'ny famelan-keloka Jesosy ny teny hoe voavela ny elokao dia maninona ozy betao ny fandrinao fa izy tsy miteny hoe betao aloha ny fandrinao dia voavela ny elokao zany hoe ny famelan-keloka dia zay vao fanasitranana ka raha teo sitrantsika dia samy mibebaka miala amin'le raha tsy fatao ianao ny mahalala tsika samy manana ny mahalala ianao ny mahafantatra azy ny amaranako azy dia dinio tsara jerevantsika ngeny zay dia mifarantsika dia hibebaka tsika ny tantara voalohany toko 7:20 ny tantara voalohany toko 7:20 any amin'ny page 395 na 5:7 raha mitovy ny baibolitsika dia ny 9:7 ihany raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ary ianao ry Solomona zanako aoka ho fantatry ny rainao aoka ho fantatrao Andriamanitry ny rainao ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto fa Jehova dia mpandinika ny fo rehetra ary ny feritreretana rehetra dia fantany avokoa raha mitady azy ianao dia ahita azy fa raha mahafoy azy kosa ianao dia reny mandrakizay aoka ho fantatrao fa na dia le feritreretantsika raha dia fantany mampozy an'Andriamanitra amin'inona amin'ny fanahy mazoto ary aoka ho fantatrao fa ny Andriamanitra ny rainao dia mpandinika ny fo na dia le feritreretanao raha dia fantany zay tsisy miafina amin'ny riavana ny ao anatin'ny eritreritrytsika ao ny ao anatin'ny fisainantsika ao ary zay nanaovantsika ny hira 2:7 ny 9 ihany dia andohalika indray tsika amin'ny hira anankiray hoe hira ao amin'ny firanan'ny fifohazana hoe amorony fo madio aizako mibanjina ny tavanao le hoe olombelona tompo dia tsiny fa ny 2 zay no etsika mandohalika fa ny 1 kosa dia hipetraka eo tsika anao an'le Jehova ianao no mandinika fantatra ao ny fisainako Jehova ianao no mandinika Jehova ianao no
miara mivavaka ozy Andriamanitra hoe alaharo ara zay mahamarina anao avy fandahatritsika ozy le Andriamanitra zay topoinao dia Andriamanitra azonao ifandaharana Andriamanitra azonao edikevitra Ezekia rehefa niteneny ho faty ianao rehefa mifandahatra taminy Ezekia mbola nampitomboiny 15 taona ny androny Ezekia raha eo misaotra anao zay Jesosy makasitraka anao sady manome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara fanahy ianao Andriamanitra tsy mba miavina po ianao fa Andriamanitra azonay ifandaharana ianao na dia mena tahaka anjaky aza ny fahotanay Jesosy eo zay zao ane Jesosy araka ny teninao hoe vao miposaka amin'ny masoandro ka mandra-piletiny hitanao zay mipolotra tao anatin'ny fonay tao ratsy avokoa Jesosy ka dia zany natongavana eto anatrehanao mifona aminao zay Andriamanitra amin'izay rehetrarehetra eritreritray na ny fomba fisainanay na ny fijerin'ny masonay Jesosy ratsy avokoa reny ary zany natongavana eto Jesosy mazefatra neny etanay ary ianao no niteny fa nareo zay miasa fantatra mazefatretana manatona fa omeko fitsaharana te hita fitsaharana an'izay Jesosy ary ianao no niteny hoe zay madio am-pony mahita anao ny fanorinay dia te hahita anao Jesosy ny madio am-po ihany ane Jesosy ny mahita anao ianao no mahita ny ao anatin'ny fonay ao Andriamanitra tsy mba azonay anafenana ianao Andriamanitra tsy azonay tsarana velatsia ianao Jesosy fa zay rehetra ao anatin'ny fonay ao dia hitanao avoko ny faharatsiana rehetrarehetra mifona aminao zay Andriamanitra fa ianao dia Andriamanitra moa zay olombelona ianao arany teny hoe ny lalako tsy lalanareo betsaka ny lalana nalehan'ny tongotray tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy ary zany nahatonga anay oro ohatran'izao satria tsy nandeha tany amin'ny lalanao ane zahay nandeha tany amin'ny lalana zay tiatianay tany ary zany nahatonga anay nivarina kady Jesosy satria tsy nandeha tamin'ny lalanao fa rehefa ny lalanao ane nalehanay any amin'ny lalanao dia mitondra fiadanana satria ianao no niteny hoe amin'ny sainanareo hitaridalana anareo tsy nitaridalana anay ianao satria tsy voavela eloko zay betsaka ny fahotanay Jesosy mifona aminao zay Andriamanitra raha tonga zay ka eto anatrehanao tsy manana na inona Jesosy entinay fandahatra aminao fa miandrandra le famindram-ponao Jesosy famindram-po Jesosy zany aneny mbola nahavelona anay ohatran'izao le famindram-ponao ny tombonandrom-pahavelomana zay nomenao anay tsy tianao mako ny afaty anay amin'ny lalan'ny ratsy zay falehanay fa ny elanay amin'le lalan'ny ratsy nay mba havelona anay Jesosy dia tsy ringana zay fa raha ringana tamin'ny fahotany zay dia tany amin'ny fahaverezana ny nisy anay misaotra betsaka Jesosy fa ankehitriny kosa dia manangan-tanana eto anatrehanao fa manaiky ho amboarinao manaiky ho tefenao matoa zay tongeto Jesosy ianao mihitsy no niteny anaka atoloriany fonao tiany fonay Jesosy atolotra anao io fonay io zay misy fahakalana misy lolo-po misy fanamarina tena misy fitiavan-tena betsaka ane Jesosy betsaka ny miherihery ao ianao mako niteny hoe io dia tempolin'Andriamanitra jolany efa dia miherihery ao Jesosy ka mangataka anao Jesosy matoa zay tongeto dia manolo tena ho diovinao ho sasanao amin'le ranao teo amin'ny azo fijaliana satria manaiky izay fa maloto dia manolo tena kosa ho diovinao ninina mandringidringitra anay mangataka anao Jesosy mba diovo zay mba hafaly anao satria ianao no niteny hoe miaramila ane tsy miringidringitra ny fiainan'izao tontolo zao ninina fiainan'izao tontolo zao mety mandringidringitra anay dia manolo teny zay ho sasanao ho afahanao satria ianao no niteny hoe raha ny zanaka ny manafaka tena ho afaka ianareo ka dia misaotra indrindra Jesosy ndreto arazay Jesosy efa nanome anay fahefana ianao no niteny hoe indro amanendry anareo amin'izao andran'io zao anam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana androdana anjera andrava anangana na dia ny zavatra efa rava azy
efa nomeko fahefana ianareo hanitsaka mena rana somaindroka andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy mahery efa ny Nazareta moando tena sy androtanana ny asan'ny devoly ny asan'ny maizina dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy sy ny afomasin'i Jehova alefa ny afomasin'i Jehova andory sy andevina ny asa matin'ny Satana dragona amin'ny menarana ny cobra coronavirus izay menanarana sambo dorana amin'ny framason dorana ny satanika dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy may Satana devolony ry amin'ny Katalina dorana ny devolony ry Masaela dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy ry Leziatana dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta alefa ny afomasin'i Jehova andory sy andevina ny asa matin'ny Satana sy ny asan'ny devoly ny aretina sy ny rofirehetra vorika sy misavy nanoana na ntafinana ny jereny masona ny tolana dorana ny tolaka ny firavavany izy ny tsy tia dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy dorana ny rety mandringana may devolony blocage devolony fahatranana devolony fahasairanana dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy may do levina amin'ny rasy ny afon'i Jesosy Kristy an Jesosy reo ary an Jesosy mandrakizay Jesosy zay rehetra ndidina sy ny roana tamin'ny anaranao na ny voatonona na tsy ny voatonona Jesosy rehefa asan'ny Satana sy asan'ny devoly sy asan'ny dragona sy ny menarana dia alefa aso any andavaky ny elo ny asan'ny Lucifer rehetrarehetra sy Beelzebub tonga dia tsy pazo any amin'ny farimindrehetra afoany fa le ranao teo amin'ny azo fijaliana no andrakotra anay Jesosy ary ianao no nyteny hoe noho ny amin'ny anarako dia noniko amin'ny fahatezerako ary mba hiderana eny amin'ny jentilisa dia amindra fo aminareo ka dia misaotra indrindra Jesosy hitsangana aritsika sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjina nijaly raha nanapaka Pôsy Pilato nomboana tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any aviny tsara mivelona sy maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen rehefa voavela eloka dia misokatra ny lanitra ary rehefa misokatra ny lanitra dia miondrika ny mason'Andriamanitra ary dia izy no miteny hoe hanasitrana anareo vory amin'ny varavaran'ny lanitra teo anatrehan'ny tompo andininy voalohany ihany varavaran'ny lanitra teo anatrehan'ny tompo ombapahefana sy laza Kristy no tompo mpandresy voan'ny varavaran'ny lanitra teo anatrehan'ny tompo ombapahefana sy laza Kristy no tompo mpandresy tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ny edy eo an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina Jehova tompo maro enika ny voninahiny tany rehetra amen petraka ny fiangonana zao aritsika dia tonga amin'ny misy raharaha
ay tsisy ny raharaha-piangonana zany a dia iroso amin'ny fanatitra itsika zay manome amin'ny fifaliana zay no akasitrahan'Andriamanitra dia misy tanora ery zany a anatanteraka ny hirany ao anatin'ny fanatitra.
Olona afaka manao hira ray zany a ny sampana fefy. Ataontsika ny hira fanolorana ny fanatitra mamiko indrindra ianao Jesosy. Thank you.
voninahitra ny teo an'Andriamanitra rery any. Halleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Raharaha ay voady. Dia ampitombona amintsika ny hery havana amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsy Jesosy Kristy tompontsika. Filazana anankiray tonga amin'ity Alarobia-pifohazana ity. Fiangonana Protestanta vaovao eto Madagasikara, fifohazana taninanandrano. Ry havana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika efa misokatra ny asa-pifohazana rehetra eto amin'ny fiangonana taninanandrano manomboka ny alatsinany 20 May 2024. Ny fampianaran'ny mpiandry sy ny mpimana kosa dia manomboka ny alakamisy 3 Jona 2024. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika hoy ny toy ny fifohazana ny mpampianatra Andrianarso Passon Fidèle. Ilazana koa zany tsika voaka an'Andriamanitra fa androany ariva zany efa misy ny fotoam-pifohazana dia misy ny fisotrona ràn'i Jesosy ny amin'ny enina. Dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra na efa mivoadiny tamin'ity Alarobia ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no anolorako ny ampahafolon'ny pensionko volana May 11,600 ariary. Jesosy misotranao noho ny fiarovanao koa dia misotra betsaka Jesosy ny anaovana tablio io vola io. Dia ity koa Jesosy ny ampahafolony ny fatrano sy izay vola nomenao rehetra, vola 12,500 ariary anaovana ny tranony dada mianakavy. Koa mba raisy Jesosy fa vokatry ny foa dia mangataka vavaka avy amin'ny dada mba ho salama. Misaotra tompoko. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any Jesosy indro rakom-pisaorana sy fafolokarena avy amin'ny fafolokarena ho anao 2,000 ariary, procession 2,000 ariary, rakitra 7,000 ariary. Misaotra Jesosy no ny rehetra nataonao taminay mianakavy kely, namaly vavaka tokoa ianao, koa indro rakom-pisaorana fetin'ireny atao amin'ny tablio 10,000 ariary. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotranao Jesosy tamin'ny fiarovanao sy ny famoramponao anay mianakavy, ka indro manolotra pahafolo ny karama tamin'ity volan'ity, vola 40,000 ariary. Mba mangataka izay Jesosy mba valio ny vavakay ilay zavatra nangatany taminao ka mba umora ny fiterahana. Misaotra Jesosy. Fanatim-pisaorana. Misaotranao foana izay Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay, indro fanatim-pisaorana tamin'ny fanadinana nataon'ny zanako. Ianao no nanolotsaina azy ireo tamin'ny fianarana rehetra izay mbola nataony ary apetraka sady eo ampelantananao ny fanadinana BBC seconda ho amin'izao. Misaotra indrindra Jesosy vola 25,000 ariary ho an'ny tranony data. Amen. Fanatitra fetin'ireny, indro Jesosy fanatitra tamin'ny fetin'ireny. Mankasitraka anao hatrany izahay satria tena tianao tokoa ny reny rehetra ary indrindra misaotranao tsy nahafoy azy ireo. Dia mba jereo Jesosy ndreninay izay tsy salama, manantena ny famindraponao foana. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Vola 45,000 ariary ho an'ny tablio. Ampahafolo-karena. Misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao sy ny fiarovanao anay nandritry ny volana lasiny, ary mbola apetraka fianao ampelantananao indray ny momba anay rehetra amin'ity volana vaovao ity izay omenao anay. Indro Jesosy ny ampahafolony avy taminao vola 110,000 ariary, mitsinjara toy izao 100,000 ariary ho an'ny tranony dada ary ny 10,000 ariary ho an'ny mantra. Akasotrao re Jesosy fa vokatry ny fo. Amen. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao sy nanomezanao isan'andro. Apetrako feno eo ampelantananao ny fivaliany, ny prescriptionko sy ny fikarakarana ny vizahako. Indro ity indray ny ampahafolony vola azoko tamin'ny volana ity merci Jesosy vola 20,000 ariary. Ity Jesosy ny ampahafolony vola omenao atolotro anao, apetraka eo tananao Jesosy
ny fiainako sy ny zanako amenina vola 510 000 francs ho an'ny dadarandrenatoandro. Fahafolo-karena Jesosy eo ity ny apahafolo-karena izay efa nampanantenaiko anao ny fona aminao a Jesosy raha izao vao nanatanteraka izany. Mangataka sy mitalao aminao Tompo mba mamela ny fahotako rehetra dia mangataka aminao tahaka mpangataka koa aho. Raha sitrakao dia mba sitrano amin'ny aretina rehetra aho mba mangataka vavaka amin'ny dadarandrenatoandro aho mba ho sitrana amin'ny aretiko rehetra. Vola 60 000 ariary, 20 000 ariary ho an'ny dada Jesosy, 20 000 ariary ho an'ny mantra ary ny 10 000 ariary ho an'ny radio ny fito azan-tsoa, 10 000 ariary ho an'ny moto. Rakom-pisaorana ho an'i Jesosy no namezanao anay zazalahy kely raha Fiary Jauna Katsaina Andrianena tamin'ny 16 mars 2021 teo, vola 10 000 ariary. Procession Pentecôte fanatim-pandroana 100 000 francs na 20 000 ariary, fête de mère 50 000 francs na 10 000 ariary. Fanatim-pisaorana ny taranaka rehetra izay iderany ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Salamo 145 4. Misaotra indrindra Jesosy Kristy fa trapamonjena ka velonaina soamantsara ny mpanomponao tratry ny tsingerin-taona naterana noho ny famondram-ponao sy ny fahasoavanao. Misaotra noho ny fiarovanao mahery. Misaotra fa misokatra ny fiangonanao. Tahiny ny mpitondra ny firenenay sy ny raharaha-pitsarana miandry anay Tompo ary ny firenenay apetraka aminao mandrakariva ny fiainanay Tompo. Mpanomponao izay ary mbola mpanomponao anompanao mandrakizay. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra 20 000 ariary anambarana W, 10 000 ariary ho an'ny dadarandrenatoandro. Mangataka vavaka ho mpandresy amin'ny raharaha-pitsarana fa manana ny rariny. Amen. Rakotra fiboana 2800 ariary. Tia nofia lava be le izy fa nofia 7 ariary natolony. Dia ianao zany izay nanoratra nyity dia afaka miakatra ao amin'ny radio ianao izay nanoratra nyity le nofy ity. Misaotra betsaka Jesosy notahinao ny zanako vavy roa, ny vinantoko lahy ary ny zokiko niasa taminy ireo foana aho nefa narovanao tamin'ny aretina corona io. Mahery ianao Jesosy 7 ariary ho an'ny fifohazana makasitraka Tompo. Rakotra 35 000 ariary, rakotra tamin'ny fiobona 35 000 ariary atao amin'ny famitana ny tranony dada Menakavy. Voady. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny tombonandro velomana mbola omenao anay Menakavy. Ny fiainany tokony fihina sy fahasoanay sy ny ianao hiasa sy ankasitraka. Ity Jesosy dia kely entina isana ny asanao vola 100 000 Jesosy dia manantena valombavaka avy aminao. Amen. Rakom-pisaorana misaorany Jehovah ary fanahyko ary izay rehetra atao anatiko. Misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahyko ary azany misy adononao ny fitahian-drehetra. Salamo 103 1-2. Misaotra betsaka Jesosy io fa notahinao izahay fa tonga ato amin'ny tempolinao indray narovanao ka velonaina soamantsara. Manandratra amin'ny fiderana ho anao izahay ka manolotra izao rakotra izao ho anao vola 100 000 ariary. Ho an'i Jesosy. Misaotra anao Jesosy makasitraka anao ny zanako tamin'ny aretina Covid-19. Misaotra Jesosy fa tena tianay ianao. Tany mafy izahay mba tsy saraka aminao. Ity vola 10 000 ariary misaorako anao ho an'ny dadarandrenatoandro. Misaotra Jesosy. Amen.
Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny fitahinao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Ity misy vola kely 10 000 ariary, 10 000 francs anamboarana dabilio mangataka vavaka mba azo asa fivelomana sy azo fahasalamana. Misaotra Jesosy, amen. Vola 2 ariary tsy misy soratra. Jesosy misaotra anao fa mbola narovanao tamin'ny arety mandoza izahay 5 mianaka. Jesosy io tsiry ana CP ianao Jesosy nanoro azy amin'izany. Ity Jesosy misy fifanati-pisaorana ho anao 10 000 ariary. Rakom-pisaorana misaotra betsaka anao a Jesosy fa tratry ny fetiny ireny tamin'ny alahady teo, velonay nasoama tsara ary nambininao izahay menakavy kely. Indro ny anjara kely afaty aminay Jesosy ho fisaorana anao. Amen. Vola 10 000 ariary rakotra ho an'ny fetiny ireny menany dabilio. Rakotra fisaorana ho an'ny dabilio 10 000 ariary. 20 000 ariary tsy soratra. Fanati-pisaorana 11 700 ariary. 11 500 ariary tsy soratra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ity vola Jesosy ny ampahafolony izay nomenao anay tamin'ny volana iny. Misaotra betsaka Jesosy tamin'izay aretina tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay ary mbola apetraka feno am-pelantananao Jesosy. Ny ankonanay sy ny fidiram-bolanay ary ny fianaran'ny zanako dia aza mahafoy anay Jesosy malalo. Amen. Vola 33 000 ariary rakotra 4 600 ariary, total 37 600 ariary. Salamo 50 ny 140. Manatera fanapisaorana ho an'Andriamanitra sy efao amin'ny avo indrindra ny voatinao. Jesosy mifona aminao zahay tamin'izay zavatra rehetra nataonay ka mampalahelo ny fananao masina, nefa ny fanati-pisaorana aminao izahay ka hanolotra ny andro rehetra tsy vita nanomponay anao. Mamindrafo aminay Jesosy vola 204 200 ariary mangataka vavaka amin'ny dadarandrena tandro fa soa eto tempolonao masina izahay Jesosy. Iny rakotra kely tany an-trano raisy fa vokatry ny fonay Jesosy. Abetsaka ny adinay hitanao daholo ireny Jesosy ary apetraka eo aminao. Misaotra Jesosy. Amen. Vola 700 ariary. Rakom-pisaorana tonga renjaza mifeny tokantrano ratsy be le soratra azafady. Misaotra anao izahay fa ny tombondray ny zafiafinay tamin'ny 27/5/21 teo. Indro vola 100 000 ariary atolotra ho an'ny asa-pifohazana ny mpanomponao. Jesosy tena tsy hitanay ny anehonay ny fifalinay fa ireto Jesosy ny rakotra sy apahafolo nomenao anay. Isaorana ny anao kely dia kely fa mifonay manolotra no mameno azy. Vola 10 000 ariary ho an'ny dada Jesosy, 10 000 ariary ho an'ny radio, 3 600 ariary ho an'ny dabilio. Total ny 23 600 ariary mangataka vavaka fa mikasa anao trano voady masina. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola velonay natrapa-monjeny izahay menakavy noho ny famindram-ponao. Omefa indrena Jesosy izy dimy mianadahy ary ataovy matahotra anao. Ity Jesosy misy apa tamin'ny tosika efameno tamin'izay nomenao aho. Tehirizo aho Jesosy ho anao mandrakizay aho sy ny ankonako. Misaotra Jesosy. Vola 5 000 ariary 10 000 ariary ho an'ny dada. Rakom-pisaorana 1 200 ariary. Rako-boady 10 000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa noho ny fitahinao dia nahazo tahasoama tsara ny zanakay dia mba omeo azy ny kompetansa rehetra ahitany fianarana sy ny asa rehetra
ho nataonay misaotra betsaka Jesosy, misaotra betsaka koa Jesosy fa vita somatsara ny fisoratam-panambadiana n'ilay zanakay na dia tao aza ny confinement dia nanehoanao ny voninahitrao dia raha laza ho anao ray mpamonjy anay manolotra vola 70 000 ariary na 350 000 francs anaovana ny asan'i Jesosy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ambony indrindra ny misaotra ny fitahinao anay isan'andro, misaotra ho an'ireo mpiasan'ny radio fa tena tsara mihitsy, misaotra Jesosy. Indro misy vola 10 000 ho an'ny seza amin'ny premier étage, rakitra sy 1000, misaotra Jesosy tahiny Fiangonana FPVM rehetra, total ny 1600 ariary. Ity indray Jesosy ny ampahafolony volanay tamin'ny volana mai 125 000 francs, dia ny rakitra tao atokantrano 25 000 francs, misaotra Jesosy omena ny dada 125 000 francs, total ny 30 000 ariary ho an'i Jesosy. Anefa mivadiko aminao noho ny soa lehibe nataonao tamiko, vola 20 000 ariary ho an'ny mantra mangataka vavaka mba handeha mivarotra sy ho tonga ny fiara izay nafarana, mangataka ny hira ny miankina aminao amin'ny fefy, misaotra Jesosy. Amen. Fahafolo-karena voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra betsaka Jesosy fa mbola afaka manolotra fahafolo pensionko volana avril sy mai, vola 602 400 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny trano dada, 10 000 ariary ho amin'ny ban, 200 000 ariary ho an'ny fanatitra ambanivohitra, 100 000 ariary ho an'ny radio, 102 400 ho an'ny manitra. Jesosy eo tsarovy ireo ankohonako hiverina aminao, misaotra Jesosy ny mpanomponao. Aniversera voninahitra ho anao Jesosy zoko be fitia, misaotra betsaka fa mbola nahatratra ny 57 taonako tamin'ny 1er juin teo Jesosy. Iny misy 2 ariary anaovana ny tranonao, misaotra betsaka Jesosy ny mpanomponao. 2 000 ariary tsy soratra, 5 000 ariary tsy soratra. Korinthiana 5:10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao aho, ny ireo fahotako marobe Jesosy noho nireo ratsy vitako, ny fijangajangana nataoko, ny fiverenan-dalana nataoko dia mifona aminao aho, mifona Jesosy fa diso aho. Diso teo anatrehanao ko ankehitriny aho hiverina aminao, ka raisindray aho Jesosy ary velomy atao aminatiko indray ny fanahy masina izay efa maty tato anatiko, misaotra Jesosy. Amenna. Ity misy rakim-panorenana atolotra anao vola 20 000 ariary mangataka vavaka ho an'ny zanako mianatra sy tsy mahay fianarana mihitsy, mangataka hira ny fefy hoe hiverina aminao. Jesosy afaly aho fa velonay nasomatsara ny vony fiangonana nahavahanao koa ny malagasy, misaotra Jesosy. Tiako ianao mandrakizay. Ity Jesosy mifanatitra kely fa ataoko fanatim-panorenana ho asin'ny ankonako, vola 33 000 ariary, 10 000 ariary ho an'ny dada Jesosy, 13 000 ariary ho an'ny W ary ny 10 000 ariary ho an'ny moto. Sy merci Jesosy mivavao anay. 20 000 ariary eto ambadika. Malaki 3:10 ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany mankasitraka tanteraka Jesosy malalo noho ny fitahinao sy ny famindramponao isan'andro. Amen. Vola 20 000 ariary ho an'ny W amin'ny premier étage. Salamo 107:22 ary aoka anaty fanahy-pisaorana izy sy ilaza ny asany amin'ny fiobina. Misaotranao Jesosy eo fa nosotranonao koa no velominao somatsara tamin'ny areti-mandringana Covid-19. Ny tomban'androm-pahavelomana izay omenao aho Jesosy dia hoentiko hanimponanao tafio ny hery ny fahasalamanao Tompo. Mangataka vavaka ho anao fa anao trano, rakim-pisaorana 10 000 ariary ho an'ny trano dada ary ny 10 000 ariary amin'ny W premier étage,
totaly 20 000 ariary misaotra betsaka Jesosy fa famindram-ponao no mbola natoy izao anay. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahiana sy ny fitantananao ny fiainako hatramin'izay ka hatramin'izao fitsingeran'ny taona naterahako anio izao ary dia mbola apetrako eo ampelantananao hatrany ny androko rehetra izay mbola omenao ahy. Ny voninahitra anie dia ho an'i Jesosy irery ihany vola 30 000 ariary. Vola 40 000 ariary misaotra Jesosy eo. Ny ampahafolony volana avril me 20 000 ariary ho dada Jesosy ary 20 000 ariary amin'ny ezaka dabilio. Ity Jesosy ilay fanapanorenana atolotra anao Jesosy ka raiso fa tena vokatry ny fo vola 10 000 ariary. Misaotra Jesosy fa tonga eto an-tranonao indray zahay misaotra tamin'ny fiarahanao sy ny famindram-ponao anay isan'andro. Apetraka eo ampelantananao ny fiainanay rehetra, ny fianarana ary ny asa fanompona, ny asa fivelomana sy ny fahasalamana atao io mba ho mora fiterahana. Misaotra Jesosy vola 10 000 ariary rakitra fety de mera dia toy izay ry havana ireo mpanompon'Andriamanitra na nefa ny voa dia voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ny isan'le voady teo zany a dia 42 na 2 anisan'ny fijoroana vavolombelona reny voasoratra rehetrarehetra teto reny. Andaontsika hitsangana hivavaka ho an'izany voady zany. Jesosy io mbola mitsangana mame voninahitra anao zahay satria mbola velona tra-pamonjena ary fifaliana ho anay nanoratra ho aty aminao mba ho fisaorana anao nanatitra amin'ny fahafolo-karena, nanatitra ihany koa ny fifalianay fa mora fiterahana ka nahazo zazalahy. Tao ihany koa ny aniversena fitsengerenan'ny taona be dia be ihany koa ny saoranay satria mbola afaka izay Jesosy namaly vavaka ianao dia nijoro vavolombelona izay na dia miasa tamin'ny olona voan'ny arety mandoza izay mamely an'izao tontolo izao aza dia tsy mifindrany. Zany dia fiarovana avy aminao teo amin'ny asanao Jesosy. Zay rehetrarehetra koa izay tsy nanoratra dia misaotra anao be dia be koa narovanao tamin'iny aretina Covid-19 sy ny karazany filazana azy io aretina mandozy io. Zay ihany koa dia faly koa manolotra fanarovanao hatramin'izao tamin'izay rehetra manahirana fa raha mbola mivavaka izay dia namaly vavaka anay ianao. Misaotra Jesosy. Andaontsika hiara-maly an'i Jesosy amin'ny fisaorana manao hoe fisaotra Jesosy. Ao ihany koa nefa ny Jesosy mbola fanirianay, mbola misy tsy fahasalamana, mbola misy fahareradrerana ka mamangataka izay Jesosy mba ho salama tsara, mba azahoanay koa ho tonga eto amin'izao toerana izao dia mba ho sitrana, mba hatanjaka soamatsara. Dia eo ihany koa Jesosy mba havitan'ny visa izay efa karakaraina. Ao ihany koa Jesosy ny fangatanay izay hoentinento anatrehanao fa anao trano izay mba ho tonga soamatsara koa ny fiara Jesosy, mba handeha mivarotra, mba azo rariny eny amin'ny fitsarana
zay be dehibe retoko Jesosy. Manana ny etaetanay miaraka amin'izany indrindra eo amin'ny fianarana, anala CEP, anala BPC ny ankizy. Manana ihany koa ny etaetanay zay Jesosy mba hanana filaminan-tsaina zay amin'izao fotoana izao, satria mbola maro ny olana zay mahazo anay any tokantrano any, any amin'ny toeram-piasana any. Tsy misy azonay atao afa-tsy midongy aminao Jesosy, satria faly izay, satria mivony ny fiangonana. Ary izany no etaetanay ho fangatanay ateriny eto am-pototry ny azy fijalinao, ka hiaraka amin'ny teny zay manao hoe Jesosy io enohy ny vavakay. Amen. Ipetraka tsika tompo. Sao ary tsika dia tonga amin'ny fijoroana vavolombelona, dia mangataka olona anankitelo mba hijoro vavolombelona. Ataontsika ny hira fanahy masina mpanavao, midina re anjaka aminay, azahoanay ny fiainam-baovao hitoetra zay fa tsy hisaraka aminao. Fanahy masina voalohany mivavaka dia ny farany dia izay tena nataon'i Jesosy taminareo zay no hijoroanareo. Vavaka tsika ry havana, misaotra betsaka Jesosy fa za le lohan'ny mpanota, tsy hoe saika nanota Jesosy fa tena mpanota heringiriny, nefa dia ny hainy vavaka ianao, namindra fo tamiko ianao. Tsy miangatra ianao Jesosy, sady tsy mizata van'olona, ndreto ny vahoaka marobe mbola mitady ianao, dia asa ela valim-bavaka koa amin'izy ireo. Mametraka ny fijoroana vavolombelona feno eo ambany fahasoavanao, eo ambany fitarifananao masina, dia misaotra indrindra zoko malala. Amen. Ny rahavaviko vavy matory havana dia maty ny Covid-19 tamin'ny lahady teo, dia raha vao narary izy, raha vao henoko hoe narary, dia vavaka tamin'i Jesosy foana. Io rahavaviko io dia manenjika sy manaratsy anazy zany amin'ilay FPVM, dia indrindra fahidada. Dia za zany ohatrany hoe tonga dia nahita hoe kapohan'i Jesosy izy, dia nivavaka foana ny ady varotra tamin'i Jesosy. Mba tsarovo Jesosy zay rehetra nandehanako teo anatrehanao, raha mba misy marina hitanao tamiko, raha mba misy asanao vitako nafaly dia nafaly anao, dia tsarovo zany eo am-bokin'ny fiainako, dia amonjeo fanahany, satria za zany efa mahita hoe ho faty izy. Dia ny ady varotra tamin'i Jesosy foana hoe Jesosy malahelo raha ohatra ka very any amin'ny afo be izy. Dia saotra an'Andriamanitra fa tamin'ny voalohany ary hoe ametra tanana dia tsy ekeny foana, fa raha vao FJKM sy adventiste no mananina dia raisiny foana. Dia vavaka tena vavaka ry havana, satria natahotra hoe ho very izy. Dia nivavaka be foana tany an-trano, tena ny ady varotra hoe jereo Jesosy izay mba marina hitanao tamiko. Dia avy eo ry havana rehefa akaiky ho faty izy dia tamin'ny voalohany mba afaka ny teny kely hoe atsoa ataovy hoe Jesosy eo fonjeo mamindra fo amiko. Tamin'ny voalohany be vao nandray anazy, satria avy eo vao ilika zany dia efa tsy nanao tsony. Dia rehefa akaiky ho faty izy telo andro dia efa miraikidraikitra ny lelany, dia miteny izy hoe Jesosy vonjeo, dia faly be zany
dia izaho moa ny tenen'i Jesosy hoe aza matahotra mino fotsiny ihany fa maly vavaka dia faly ary havana voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Nijoroako vavolombelona eto ry havana dia nanala examen izany zahako sy zandriko tamin'ny volana mars dia napetraka teo am-pelatanan'i Jesosy ilay izy dia misaotra an'Andriamanitra fa valide daholo naotiko rehetra dia afaka koa zandriko. Izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra. Voninahitra nijoroako vavolombelona eto. Na zany raha hapa na nijoroako vavolombelona eto indray dia resaka voninkazo. Nisy voninkazo izay zany noentiko tany Tolanaro. Dia ilay izy zany hortense fa ilay izy ilay boucle ngeza be anankitelo reny. Fa tsy ilay simple fa ilay triple zany. Dia rehefa avy zany misy vehivavy izay zany mpanjaitra ao aminay. Dia hitany foana zany rehefa manondraka ny voninkazo io dia fantany hoe ilay izy ny tena tindry amin'ireo voninkazo ireo dia tia hortense tia satria boucle anankitelo areo fa mamoy. Dia misotro rano zany izy raha avana mitondra tavoahangy le termos kely reny dia samy eo zany izay dia sendra ohatra nitodika tapika ohatr'izao dia le rano mangotraka anatin'ilay termos tonga dia nafafany zany dia teo amin'ilay voninkazo dia nalahelo be azy zany. Dia rehefa avy zany dia niteneniko izy hoe raha maty dia soloindry zany. Rehefa maty dia izy izay manana voninkazo be dia be tokotany fa soloko izy. Dia rehefa avy amin'izay fakapitsony ilay voninkazo dia anondraka dia tena may zany ilay izy tena nalazo tena may lasa ohatra plastika ireny zany ny felany ravin'ilay voninkazo dia tena nidongo tamin'i Jesosy sady nalahelo zany dia latsaka ranomasiko. Dia rehefa avy eo amin'izay zany dia naka rano dia nanamasina rano dia tena zany hoe Jesosy ianao ny tena hoe finoanao mahavonjy anao dia izao Jesosy zava-mananaina nataony tananao io Jesosy fa sehoany voninahitra ao Jesosy mba ho fantanao Jesosy fa velona ny Andriamanitra ivavahako fa izy mpano izy mpino amin'ny fiangonana hafa zany izy dia aseho azy fa mahery ny Andriamanitra ny FPVM ao Jesosy aneho voninahitra ao Jesosy io voninkazo io velomy io Jesosy fa raha vao misokatra amin'ny fiangonana dia joro vavolombelona ao Jesosy dia fantany hoe velona ny Andriamanitra ivavahako dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa nesako ilay voninkazo dia velona somatsara dia izany dia voninahitra Andriamanitra rery ihany. Amen. Ny joroako vavolombelona zany dia izaho zany tamin'ny lakamisy alohan'ny herinandro masina avy nanao EPS dia nararina vesatra be mihitsy ny andohako dia nody dia ozy izy ny hoe aza miverina tsony ny hariva dia nasa zany ny zoma dia ny sabotsy hariva nanao catéchomène dia tamin'izay nisy asa dia niasana dia mbola tsy sitrana ihany dia lahy dia tonga amin'izay ny latsinainy masina dia namonjy herinandro masina foana zany dia ny talata masina amin'izay za efa nisy fotoana efa nisitrany Jesosy tamin'ny talata masina efa saika hoe niditra hôpitaly mihitsy aho zany dia nisitrany Jesosy taty amin'ny talata masina zany dia niteneniko Jesosy hoe Jesosy efa nanasitrana foana ianao hatramin'izay isaky ny talata masina dia androany aho za mangataka fanositranana aminao dia izaho Jesosy ijoro vavolombelonao rehefa avy sitranao dia nisy an'iny confinement iny moa dia androany aho vavaka nijoro dia ilay izy zany coronavirus moa nahazo anahy tena tsy fantatra mihitsy ilay izy raha tsy tena efa ny gravy ihany dia nisotro ny rano Jesosy tamin'ilay talata masina izay dia sitrana dia nenay koa moa findrako dia avy eo moa sitrana ihany izy fa nampiasa ny rano Jesosy dia izany dia voninahitra ho an'i Jesosy iray ihany. Amen. Ny azy zany ny joroko vavolombelona eto dia momba ny rano Jesosy. Fisotrona rano Jesosy ohatran'izao tsara zany tamin'ny volana février dia niteny dada amin'izay hoe raiso ilay rano dia nandray an'io rano io zany dia nangotragotraka be ilay rano tao anatin'ilay verako dia miboiboika be ohatran'ny loharano ireny dia ohatran'ny natahotra zany dia jereko nefa ilay akaiky io tsy maninona
dia taloha zany a le miteny dada hoe le misy ampony dia ataova marary dia asiako foana nefa tsy mety sitrana dia za zany natoko sy natoko zany hoe mety tsy mahasitrana zany ty dia napisa eo ny Jesosy anazy zany tamin'ny février iny tsara dia vita zany iny dia 10 andro taorinan'iny dia narary zany le zanaky ny patroako dia izy io moa mipetraka ny Nosy be fa tsy aty dia corona ny nahavoazy dia niantso zany tany amin'ny bureau-ny hoe fa avy aty zanaky madama anareo fa marary be any Nosy be hiditra hôpitaly aty dia amin'ny maha olombelona ny tena dia matahotra ihany ny tena hoe ahoana corona ve dia ahoana zany dia any aminareo mivatana le olona mikarakara azy dia iny aho zany ny alina an'iny dia ahoana zany Jesosy dia mifoa dia mivavaka iny dia hoe tonga dia tao asaika zany hoe efa nameny Jesosy ny Ràn'i any boiboiky ho fanafody tianasitrana dia iny rano iny riavana tonga ny lamba maloto avy any amin'ny hôpitaly tonga ny manikarakara sakafo zay ny sofera mivezivezy any dia tonga dia matahotra ihany moa zany za zany manao inona moa le manao tambavy reny inona moa le anaran'izy teo CVO manao CVO zany dia za tsy mety misotro rano Jesosy ihany any sotrokosotroko dia ozy izy le namako fa maninona eny tsy misotro CVO toy zao ny aho ty rano ty dia rano any am-piangonanay ty fa ny anahy ty ny sotroko dia ozy izy hoe mba meo amin'iny ary dia nameko izy zany dia nisotro dia iny foana zany nataoko iny dia le tany amin'ny bureau zany inona ny ataonareo ao nareo ve manao gatanana manasa lamba manao iny zay tsy manao ninina ozy izy nikizy fa efa alefanareo aty aminay daholo ny olona rehetra avy anyka zay tsy maintsy manao ny asanay zay fa asanay ty dia noho taty aoriana zany moa nalefa tany La Réunion le zanaky madamanay dia tany izy natsony Jesosy tany izy zany maty dia misy olona avy ampiasany zany mivezivezy makaty aminay foana tsy alefany zareo any amin'ny hôtely mihitsy fa ao ampiasana anay foana dia io rano Jesosy io ihany zany nena io dia nikiziko miteny zay mba mean'io zay mba mean'io zay ny any ijoroako vavolombelona fa tena mahery ny rano Jesosy ary amin'izao aho na marary tsy mihinana fanafody zany fony vonahy fa dia ho an'ny Jesosy ihany amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona aminareo tamin'ny zoma teo ary havana tsy haiko hoe nanina fa mipetrapetraka tao an-trano dia rehefa mipetrapetraka tao an-trano dia narary tampoka be mihitsy tamin'ny lohako ta dia nanaintaina be dia nitsapaiko zany ny lohako dia ohatrany tsy mamay nefa n'le izy dia rehefa mipetraka kelikely teo dia narary foana ilapomany ana le izy dia farana tonga saina dia lasa nitsangana dia rehefa nitsangana dia nakarany tamin'ny zinga dia namasiniko le izy dia avy eo sotroko iny dia nararako tamin'ny fahatry ny atidohako ta satria taony tena tsy zakako dia avy eo amin'izay rehefa afaka kelikely dia nandroaka devoly aloha za dia mipetraka amin'izay dia nizao fa ohatrany tsy narary tsony le izy dia gagabe dia nianoko ihany aloha dia tsy naninona dia izany dia voninahitra Andriamanitra. Voninahitra Andriamanitra no anjoroako vavolombelona eto. Za naika tsy hijoro fa tsy maintsy mijoro satria bedin'i Jesosy dia tsy maintsy mijoro. Ry vahoaka an'Andriamanitra izao tenako izao dia mpanonta nandeha tamin'ny fiainan'izao tontolo izao nanao antsy fanao an'izao tontolo izao izay rehetra ataoko rehetra dia bedy tsy akasitran'Andriamanitra dia hifonako eo tanatrehan'Andriamanitra izay zavatra rehetra nataoko dia miangavy ianareo tsy mba hiteniteny foana ny vava na ny fomba fijery na ny fomba fisainana na maninona dia Jesosy foana ny ataovy alolo lalana fa ny tenako izao farak'izay ratsy indrindra tsisy izay tsy nataoko dia bedy reza raha aza mandeha amin'ny fiainan'izao tontolo izao tena mpanetretena ny tenenako anareo an'izany fa na fomba fitena raha bedy na fomba fijery tena bedy maherezinareo vavaka dia mba eto mambavaka fa ady mba finetrehako zay Jesosy
Hainao Jesosy malala, hitanao tsy miafina aminao Jesosy malala ny asa maizina mamely ahy. Hitanao tsy miafina aminao Jesosy malala fikitsikerahan'ny Satana. Jesosy tsisy miafina aminao daholo Jesosy malala izay zavatra nataoko rehetrarehetra. Ka nampanahelanao Jesosy dia hifonaka eto anatrehanao sy ny fiangonana ary ny vahoaka maro Jesosy. Tsy hanonty intsony Jesosy malala. Mamindrafo amiko nareo, mamindrafo amiko anao Jesosy. Mamelany meloko anao Jesosy. Arovy eo ambany elatra eo izahay fa zanako malala anao. Ianao ny tantana anay Jesosy. Rehefa hitanao tsy miafina aminao ireo ame fofana, fahendrena, fitiavana, hiloloha lalana azy ireo. Voninahitra ao masina ane Jesosy hitoetra mandrakariva ao anatin'izy rehetrarehetra reto vahoaka maro maneran-tany Jesosy. Ampy izay Jesosy ny fahadalany zanak'olombelona. Ampy izay, ampy izay Jesosy. Tsy hanao intsony izay fa ianao ny hiloloha lalana anay. Saotra indrindra Jesosy eo. Ianao ny tera sy haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zany rehetra zany ry havana ny manambara fa miasa Andriamanitra, ary raha miasa aho sisy iza no asakanahy. Velatra eto amin'ilontsika izao fanasana zao natao hoe fanekena vaovao izay nalatsaka Jesosy ho famelan-keloka. Ianao izay nijoro vavolombelona farany teo dia Jesosy no niteny tsy niatso ny olo-marina fa mpanota hibebaka. Fa rehefa mibebaka ianao dia Jesosy mamindra fo aminao. Dia ozy izy hoe namena tahaka anjaky aza ny fahotanao dia diovy ny tahaka ny oram-panala androany. Nenira ataontsika fa alohan'ny hitsangana amin'ny mpanompon'Andriamanitra anamasina an'izao dia nizay reko tompo, nizay ara-ny feonao. Mitondra anao Jesosy hibanjina ny Kalvaria fa teo ny nanolorany andrany hanadio azy anao. Ary tsy mba tahaka an'ilay zanak'ondry na zanak'omby taloha izay ny vonoana dia ozy izy hoe sambatra ny olona izay voavelany voasarona fotsiny ilay fahotana. Fa io rano Jesosy io dia manadio tanteraka dia ozy izy hoe na mangatrangatraka tahaka ny sily azy dia io raha io no amotsy azy tahaka n'io lamby io tahaka ny volon'ondry fotsy. Tsangansika ny diny voalohany ihany. Sotranao zay Jesosy no ny alehibe ny fitiavanao. Io ny ranao marika ny nanavotanao anay. Sotra Jesosy manatrika izany izay ankehitriny ny angatanay aminao Jesosy. Mba homendrika ianao zahay. Ianao no efa niteny aoko masina ianareo ianao fa masina ilay Jehovah'Andriamanitra ilay efa niany sy ny fidy anareo. Dia amasino ary izay tsirairay avy reto raha ndray Jesosy hisotro Jesosy ny ranao soa ilay antoko ny famonjenanay latsaka teo a-Kalvaria teo.
misaotra Jesosy io. Amen. Petraka ianareo. Ten'Andriamanitra ry havako a, izay hitantsika eo amin'ny Efesianina 2:2 ny 9:5. Ny Efesianina 2:2 ny 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana tapany voalohany ihany. Ry havako, raha hisotro ny ran'i Jesosy saosianao, ny finoana no takiana ho amintsika tsirairay avy. Ny finoana dia izay azontsika avy amin'ny toriteny, azontsika avy amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Minoa an'Andriamanitra, minoa, ary ny teniny koa dia manao hoe raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahiny. Zao sika menakavy efa nampianarina nanamasina ny ran'i Jesosy io. Na tsy mitondra mody any an-trano amin'ny tavoahangy ary tsika, fa misotrotsika eto, tonga any an-tranontsika manamasina indray, dia ran'i Jesosy no hamasinina foana izay. Fa ilay finoana ao anatintsika no entintsika manaiky sy makatoa ilay ran'i Jesosy hoe sitrana afa mikoriana ao anatiko ny ranao Jesosy, afaka ny olako. Ary tsika menakavy any an-trano ao indraindray arange tsy mahita mpiandry, fa Jesosy mihitsy maniraka atsika hanamasina an'io rano io. Ny Ezekela 9:3, toko 9:3 ny 5:20, iny ny vakiana rehefa manamasina ny rano Jesosy, masina ny rano Jesosy, satria Jesosy dia manamarina ny teniny. Ka hanamasina ny rano Jesosy, tsika mialoha ny anasany reto mpanompon'Andriamanitra reto ny tanana ny mialohan'ny fanamasinana ny rano dia hanao hira anankiray ny fefy.
Sangana ny fiangonana ivavaka namasina ny rano rany Jesosy isika. Ivavaka isika tompoko. Manondrika ny lohanay izay Jesosy manaja anao. Mahatsiaro ianao ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana teo. Teo ange Jesosy nandefonana ny lany fonao ka nikorina ny raha antoko ny famonjenanay Jesosy malala. Ankehitriny tompo manoloana anay izao rano izao. Io rano io Jesosy efa nandehandeha tany rehetrarehetra tany io tompo. Tany Andoharano, teny amin'ny popy rehetra teny Jesosy ianao nefa niteny fa roainy demonity andositra anareo izy. Ndrehetra izay mpanomponao Jesosy, hiaraka ndevina Jesosy, hamotopotika Jesosy, izay rehetra tsy nambolen'ny tananao tamin'io rano izay manoloana ny mpanomponao tsirairay avy io. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, no andidiana sy androanay. Miasa matiny devoly sy ny satana rehetrarehetra. Devoly ny kalany vasip, zaza vavy zany levona amin'ny afimasiny Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Maitsanana anjara sy fahefana amin'izao rano izao fa devoly resy dorana sy atsipinay any amin'ny fariafony sazaziny. Devoly mikoraba rehetrarehetra. Miasa matiny devoly rehetrarehetra, ifampisaviana rehetrarehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Tsy anana fahefana sy anjara amin'izao rano izao fa devoly resy dorana sy atsipinay any amin'ny fariafony sahazaza. Jesosy mangataka aminao kosa izay tompo, hamasina ao ary izao rano izao. Ho tonga ranao solasaka teo an-Kalvari Jesosy eo. Hanadio anay Jesosy, hanafaka anay Jesosy, hanala izay rehetra tsy anao Jesosy ho aminay tsirairay avy reto. Ary amariny Jesosy ny teninao, arak'izay voasoratra ao amin'ny Ezekela 4:7, ny andinin'ny 5:10. Fa ho fafazako rano madio ianareo dia madio ianao, ho afaka faltonareo sy mitsampinareo rehetra, ka mba hatonga anareo ho fovaovao, ho fanavaovao no apetraka ao anatinareo. Sotra betsaka Jesosy, hisotro ny ranao izay dia hikorina ty anatinay tsirairay avy zany Jesosy. Hamariny izany teninao izany ho aminay tsirairay avy reto. Ary ny angatahako aminao Jesosy, rehefa mba tonga ny tokantrano zahay, mba samy hatanteraka an'izao fanamasinana ny ranao izao ihany koa. Misaotra Jesosy, hako voninahitry ny anaranao rery ihany izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Petraka ianareo fiangonana. Eny am-pizarana ny rano Jesosy, samy sotrotsika menakavy. Dia ataotsika ny hira 4:50 haviry mangetaeta ka aza dia mba mamoy fo, fa indro misy rano velona izay omena mba hamelona. Ataotsika izany hira izany eny am-pizarana ny rano Jesosy, izay ho tonga eny amintsika mianakavy tsirairay avy.
anao manaiky mba olony toizatsika ny hira ao amin'ny tano namelolay tany Golgota ka io no tena vato fantsika maharitra ny tafio-drivotra toizatsika an'izay ny hira. Toizatsika ny hira ao amin'ny Fotoam-pifohazana manomboka an'io rery tompo no tena fitiavako anao. Hitondra an'izany ao amin'ny fiainatsika manomboka izao ho amin'ny fiainatsika rehetra. Ndao ary ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Fitiavako anao, anaraka anao si
diano adio sy ho mandraky izay fantany izay fatanora mitady anary ny soa fanaisanandro naisano tantano anao toko fanaisanandro naisano tantano anao toko mbatazano olovako mandraky izay izay tsy makano any sy andraky izay fatano mitady anary ny soa isanandro naisano tantano anao toko isanandro naisano nahazo daholo ve tompoko azafady raha misy tsy mahazo dia mangana tanana ny anareo any aoriana be any nahazo daholy tsangany tsikary hivavaka hivavaka isika tompoko manoloana anay Jesosy ny ranao lay ranao solatsaka teo a-Kalvary misaotra betsaka anao zahay nanaiky tamin'ny fanetretena io ane ny antoko ny famonjena anay araky ny teny Jesosy raha tsy nisy ane ny raha latsaka tsy nisy ny famonjena Jesosy eo mankasitraka anao ny fonay mankasitraka anao zahay Jesosy manondrika ny lohanay manaja anao lay be voninahitra lay be hidra fo raha mba hisotro zao ranao zao zay Jesosy ny angatanay aminao fantatray fa makivaky any anatinay any io hanadio anay hanafaka anay hanala zay rehetra tsy anao Jesosy fa izao kosa Jesosy malalo mba hampianaro anay koa le fomba anao le fanetretenanao ile fitiavanao Jesosy ka tsy hoe eto ihany izay no torotoro fo sy angorakoraka noho ny amin'ity ranao ty fa naizanaiza misy anay naizanaiza le anay ninona ho ataonay dia mba ho aty anatinay ianao ho anananay ny toetra fanetretena ho anananay ny toetra mandefitra ho anananay ny toetra be fitiavana ary dia ho fenoy ny famasinanao mandrakariva Jesosy mba ho mpanomponao mahatoky hijoro vavolombelona ka na tsy hisokatra zao vavanay zao Jesosy fa ny toetra sy ny fombafomba mampanao anay mba ho hitan'ny olona dia resy lahatra ny olona fa mba ho any aminao koa izy saotra Jesosy marana ity ny rako ianao izay natolotro ho anareo raiso fa ho famonjena ho an'ny be sy ny maro ka hisotro zany zahay Jesosy ho voninahitry ny anaranao saotra Jesosy manana saotra Jesosy amen samy misotro ny rano Jesosy tsika menakary saotra betsaka Jesosy mankasitraka renay zany mangatsitsika any anatinay tena feno famasinanao zay tany fa tsy mahatananao Jesosy harovy amin'ny tana maherinao mandrakariva ny mpanomponao ka ninina mandalo ninina orooro asa matin'ny devily sy ny satanany amin'izao fiainanay zao tsy akasika aminay zany fa araky ny teninao hoe raha misy arivo lavina ray alina lava eo anilanay ao hijery fotsiny zahay Jesosy manoloana izao harety mandringana amin'ny firenenay mandalo eto zao misaotra betsaka Jesosy hanao ny dera Jesosy hanao ny voninahitra Jesosy hanao ny aja Jesosy eo misaotra Jesosy mankasitraka indrindra misaotra indrindra tompo amen
mipetraka ianareo fiangonana. Ilazana ary tsika rehetra izay tondra ràn'i Jesosy mody eny am-pitorany eny ihany manangan-tanana dia anatiny eny ny mpanompon'Andriamanitra nanana ny ameny ny tavanginareo. Rehefa mirava vita ny tsodrano dia mipetraka daholo izay mila an'ilay ràn'i Jesosy dia tonga eny ny mpanompon'Andriamanitra hizara azy. Misaotra tompo. Amarana izao fotoana izao tsika tsarovy ry havana fa rehefa nisotro na ràn'i Jesosy ianao na inona olana eo aminao dia minofa vahana zany, ary na inona tsy fahombiazana eo aminao tsy misy tsony zany rehetrarehetra zany, fa na ràn'i Jesosy dia mahery, na ràn'i Jesosy mitondra aina, na ràn'i Jesosy mamelombelona ny aina. Andehantsika hitsangana, anao ny hira ao am-bokin-kira fiderana hoe ny foko no mifaly na 3:30 ao amin'ny Fotoam-pifohazana, ny foko no mifaly fanavotana voaheloka ho very fanafana ny menao lovako ny lanitra fonena ny voafitra ny andiny voalohany. Endreny fifaliana Jesosy fa rehefa nisotro ny rano tokoa izay dia mikorina any anatin'ny lalan-drana rehetrarehetra farany kely sy ny lehibe indrindra zany, mamakivaky ny taon'ny tsoky zany Jesosy ary dia mahatsiaro izay famelombelomana any anatina ihany zany Jesosy. Ahoana moa izay tsy akasitraka anao Andriamanitra? Ahoana moa izay tsy deranao Andriamanitra? Fa lehibe ny asanao, tsy takatry ny saina ny fahalebiazanao, nefa dia omenao anay mahay-pony zany ary dia tsy mba vidiana vola mikarena koa zany, fa soavana omenao zany fa omenao anay tolo-botsitra amin'ny famonjenao Jesosy. Fa ianao Andriamanitra dia niteny hoe ny voaozitra tsy mba voky, fa na dia mampahory azy aho dia mbola hamelona anareo indray. Fa tsy sitraky Jehova ny mampahory ny olony, fa miantra mandrakariva izy ary mamindra fo aminy. Fa ampitovizinareo amin'iza moa hoy Jehova, ary iza no hanahafako azy? Tsy misy tahaka anao na any an-danitra na aty an-tany, fa hanao lery ny hery, hanao lery ny voninahitra, hanao lery ihany ny laza Andriamanitra, ary manerana ny tany sy ny lanitra zany fahalebiazanao zany. Zany indrindra ny akohofa ny loha rehetra
andoaleny lohalika rehetra ary izahay koa Jesosy dia idera ny anaranao satria lehibe zany voninahitra ao zany, lehibe loatra zany famindramponao zany, ary fantatray dia fantatray takatry ny fananay zany Jesosy. Dia indreto zay Jesosy hiaraka iredina lay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo zay ny an-danitra io ny anina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza matahotra ho Jesosy, aza merikerika foana zaho no Andriamanitra ao, zaho no mamonjy anao, zaho no mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako. Minoa zany ary manatrea zany mandrakariva, fa ny hery sy ny fahefana ho Jehova, ary zany no ampahitako anao ny voninahitra. Fa ho anao kosa ny dera nihaja voninahitra tamin'ny taloha indrindra ary mandrakizay, fa maminay dia maminay Jesosy, ny miaino ny mandrelay teny maminao manao hoe ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, mandehana fiadanany tomponareo, dia ho tanteraka aminay tokoa anie zany Jesosy, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny andininy fahatelo farany adidiko ny andray farango fitana aratro izay azoko hoentina amory olona ao an-danitra ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, endriko ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Intelotsika misaotra an Jesosy manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Dia zay aka rano Jesosy dia mipetraka, dia ilay olona ny servianareo teo reny reny ihany no miservianareo rehefa ato. Misaotra
Thank you.